Faly mirabantsika indray rehefa malala tonga amin'izao fandaharana tafasidinika izao. Tafasidinika andian'ny fahadimy izay entina hanomezana fanadihadiana amintsika toe-javatra maro samihafa. Amin'ity anio ity dia mbola manodidina ny toe-javatra mitranga maneran'izao tontolo izao ihany no andeha hoentintsika fa amin'ny fomba fijery hafa kosa indray izay mifandray bebe kokoa amin'ny kolontsaina maha-malagasy. Ka amin'ity andian'ny fahadimy ity dia manana vahiny isika tahaka mahazatra. Tsy izy izany fa ny docteur Ravalter Jean Rabenalso izay tsy zoviana amintsika intsony fa fantatritsika amin'ny anarana hoe Ramsenaly. Ramsenaly izay maître de conférence, mpampianatra pikaroka, sady ihany koa mpampianatra teny sy lahabolana ary riba malagasy. Tsara ihany ny mahafantatra kely mombamomba azy mialoha ny idirantsika amin'ny famelabelarana. Izy dia talena haritra nandritra ny 13 taona tao amin'ny ministera ny kolontsaina ary mpikambana mahefa ao amin'ny akademia malagasy. Mpikambana ihany koa izy ao amin'ny komity malagasy momba ny etika na eny amin'ny akademia malagasy na ihany koa ao ministera ny fahasalamana ao amin'ny comité d'éthique sur les recherches biomédicales. Miarabanao Ramsenaly. Dia miarabanao Valérie ary dia miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino rehetra na eto Madagasikara na eran-tany. Ie, araky ny efa voambarako toa moa izany tao anatin'ny fampidirana dia tiantsika mampifandray an'ity fanadihadiana manaraka ity ny toe-java-mitranga amin'izao izay tsy zoviana amintsika manodidina ny Covid-19. Maro ny fomba fandraisana ny Covid-19 ary maro ny fomba famakafakana azy fa eo amin'ny lafin'ny kolontsaina no tena tiana hitaritana ny sain'ny olona amin'ity andian'ny fahadimy amin'ity fandaharana ity anio miaraka aminao araky ny hevitrao manahoana ny fandraisan'ny malagasy izao toe-javatra iraisam-pirenena mitranga izao indrindra ho an'ny firenena malagasy. Inona no azo ambara momba ny kolontsaina, soatoavina na koa ny fahendrena malagasy? Sotra Valérie, malalaka be le fanontaniana. Aloha asiana valam-pamaritana tsara aloha. Malagasy amin'ny faritra iza, malagasy amin'ny vanim-potoana inona. Satria le malagasy misy mantsy tamin'ny andron'ny Ntaolo ary misy ankehitriny ary raha tsy teny fotsiny tsika amin'izao vanim-potoana izao efa niova sady tao anatin'ny taorian'ny fibohana io efa niova sady keo ny toe-tsaina vokatry ny toe-javatra. Ka farentsika hoe kolontsaina ty hoe resaka kolontsaina ity izay adika amin'ny teny frantsay hoe culture na civilisation koa arakaraky ny hoe milazana azy amin'ny tandrefana ve na zaroa amin'ny frantsay ve zay arakaraky ny teny ohatra hoe culture izany raha ohatra ka ny Allemagne na fa niova zany fa ny kolontsaina amin'ny lafiny anankiray tokony ho hitantsika fa samihafa ny antsoina hoe kolosaina sy ny kolontsaina. Kolosaina dia ny saina no koloina fa ny kolontsaina ny saina no mikolo. Ka raha fitenina fohy zany dia ny kolontsaina vokatry ny fandanian'ny saina ny zavaboary manodidina azy sy ny fiezany izany. Ka ireto zavatra telo reto ny fantohan'izany resaka kolontsaina izany indramiko eto fanadihadiana nataon'ny pasteur Fety Michel izay sociologue rahateo dia misy zavatra telo mifantohan'izany dia ao aloha ny fandaminana ny fitondran-tenan'ny olombelona mba hahaizany miaina io lafiny moraly io ary tariny io dia mandeha makany amin'ny etika dia ao ny fandaminana ny fampandrosoana ny toe-karena io lafiny teknika io dia hatrany amin'ny siansa azy io ary raha ohatra ka retsika andalintsika amin'ny filozofia dia makany amin'ny epistémologie. Dia ao ny fahatelo ny zavakanto izay anehoan'ny olombelona ny mahafinaritra azy sy ny maha-petsi-po. Io zany mandeha makany amin'ny zavakanto ary mandeha makany amin'ny estetika io. Aloha mariantsika tsara alohan'ny idirantsika amin'ny fanontaniana sy ny fandalinana rehefa io. Raha resaka indray hoe soatoavintsika dia ny soatoavina zany raha fitinina mety ifangaro ihany nefa zay no heverin'ny olona ososo tsara. Zany hoe ankatoavina dia misy fitsarana ara-tsanda io. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay misy resaka système de valeur zany. Zay zany ny tena resaka hoe soatoavina amin'ny andiniantsika azy eto. Ary le resaka fahendrena indray tsy dia mifanalavitra amin'ny filozofia nefa ny dikany zany dia le fomba fisainana na ale atao amin'ny teny frantsay hoe vision du monde.
I Charles pampianatra moa dia namaritra azy hoe izay ny saintsainan'ny olombelona izao tontolo izao misy azy ka nahafahana mpifandrindry zany tamin'ny fiainany andavanandro mba tsy sinny na ahafahany manala ny raorao isan-karazany. Ka ireo zany ny diniantsika mamaly le fanontaniana zay goavana tokoa ary tsy maintsy asiana valam-pamaritana. Akoatr'izany ihany koa ny mpandalina na sociologue frantsay Auguste Comte dia nahita hoe misy dingana telo ny amin'ny fisainan'ny olombelona loi de trois états moa ny filazany azy. Dingana voalohany dia dingana teolojika, zany hoe misy andriamanitra zany ny fenjavatra ary manana andriamanitra dodolo ny zavatra rehetrarehetra. Ka ny fisainan'ny olona zany ny anazavan'ny toe-javatra dia andriamanitra. Misy ny andriamanitra ny tsiotsioka, misy ny andriamanitra ny varatra, manana an'izany tsika malagasy tena be dehibe mihitsy rehefa ao anatin'ireny joro ataon'ireny le mpijoro reny dia tany saina daholo. Fa misy koa zany ny an'ny grika izay mbola novana ankehitriny hoe Éole zany ny andriamanitry ny rivotra, Bacchus andriamanitry ny toka, dia misy ny andriamanitry ny torimaso ny Morphée tatak'izany zany le andriamanitra io ka zay ny fanazavana zany apahany amin'izany eto amintsika ny malagasy azavainy amin'ny alalan'ireny zavatra rehetra dia andriamanitra zany zao lahatra io anjara io. Zay ny fisainan'le olona anankiray. Ary ny faharoa indray dia le resaka hoe métaphysique. Zay ny dingana faharoa. Métaphysique io zany hoe misy zavatra tsy hainy manazava azy, dingana hoe méta au-delà de. Zay ny dingana zany hoe aura, hoe hitsikika tsy mandeha foana fa aura. Misy zavatra tsy hita eo, zany hoe tamin'le voalohany zany tsy manontany inona ity fa dia hoe andriamanitra foana. Fa ty efa manomboka manontany, saingana manontany izy tsy fantany le izy. Ary rehefa tsy fantany ty zany misy an'izao dia hosorany menaka io anaterany fanatika io tataka zany resaka métaphysique. Ary ny fahatelo araka ny voalazana Auguste Comte dia misy le hoe état positif na état scientifique. Zany hoe eo kosa indray zany zao dia tsy miela anatin'ny nofinosy matafy fa miezaka hamantatra mihitsy ara-tsiansa inona ny ao ambadiky ity ary tsy manaiky foana an'io zany fa avy hatrany dia anontaniana ara-tsiansa izy. Ireo ny miara-miaina eo amintsika raha miteny ireo malagasy, ireo ny miara-miaina amin'izao vanim-potoana izao eto Madagasikara. Misy mbola mametraka azy amin'ny resaka teolojika, andriamanitra lahatra anjara, misy efa mampiditra ny hoe itsikitika tsy mandeha foana fa aura, ary misy ny amina scientifique. Ny olana nefa dia zao 20% angamba amin'ireo voalohany ireo eto amintsika. Fa raha be indrindra eo amin'ny 10% eo miam'ty le manao siansa sy namany, nefa ireo no fe ary ireo no tompony hevitra sy maniry, tompony gazety sy ny namany. Ka raha manontany hoe manahoana zany ny fisainan'ity amin'izao fotoana izao dia tiako mariana ihany zay alohan'ny andiniantsika amin'ilay izy. Tsy gagitsika na amin'izao fotoana izao aza hoe hafa mihitsy ny fandinian'zareo any ivelany ny tandrefana manontany ny filoham-pirenena ohatra ho an'izao. Tsika malagasy empiriste tsika zany hoe avy amin'ny traikefa ihany atsika no amalitsika azy, tsika koa pragmatika eo am-pandrasana mahita ny atiny fa zareo scientifique. Dia zay no mampatonga itsika hoe eo am-pandrasana mahita ny atiny, aizany amin'izao aizany amin'izao ka mahavelona io ka mahavita io dia ahoana. Zay no tiako tenenina amin'ity ary tsara ho fantatra ihany amin'izao vanim-potoana izao. Ka io indrindra manko ny raha ny senaliny ohatrany lasa misy ady hevitra be maneran'izao tontolo izao ankehitriny manoloana ny hoe ahoana ny zavatra hita aty Afrika manoloana ny fomba fandraisan'ny firenena occidentaux ny zavatra vokarintsika eto Afrika manoloana n'izao toe-javatra mitrango izao. Ka eo indrindra ny mampifandray izy amin'izay kolontsaina malagasy zay hoe misy lafiny empirique zay ny fomba fisainana eto amintsika ka entintsika mitarika ny adefitra zany zay hoe ahoana zany ny fahitanao an'izay le hoe mety fampifandraisana any zavatra hitantsika eto zay sy ny fomba fandraisany ataontsika hoe reo vondrona mametraka ny ordre mondial eto amin'izao tontolo izao. Tena mitombona be mihitsy fanontaniana izay ary ao amin'ny lafiny anankiray mantsy io arakaraka ny faritsain'ny tsirairay. Dimension culturelle moa no mahazo azy zany. Ary tany am-piandohana tamin'ireo resaka sociologue maromaro ka tamin'ireo Levi Brul sy ny namany isan-karazany zany dia ohatrany nanany marina izy hoe misy kolotsaina ambany ary misy kolotsaina ambony zany. Zay no nampatonga azy ny lafiny hoe misy hoe lalana toratady ny fampandrosoana ary tsy maintsy mandalo amin'izay ianao dia tefeny anaraka an'izay rafitra zay
ianao ary nefa tsy zany l izy satria samy mitaiza azy ohatra fotsiny na itsika eto Madagasikara nosy io no manefy atsika samihafa ny fijerin'ny tanosy a sy ny amin'ny tany be na avy amin'ny continenta zany ary amin'izay lafiny anankiray zay a reo fijerin'ny tandrefanareo rehetrehetrareo zany a dia entiny avy amin'ny lafiny iainany ihany zany zao ohatra fotsiny teneniko hoe ny afrikanina sy ny malagasy dia akaiky amin'ny zavaboary tena akaiky amin'ny fandray amin'ny zavaboary ny fiainany takany hoe zareo a efa niloza ny lavitra be zany tsy hitany tsony zay nilanja ny zavaboary zay ka raha vao miresaka zao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao nikasika ny teleravina sy ny namany tsy arony zany a ary tsy maintsy apetrany eo anatiny hoe ahoana koa ny mahatonga an'izany ahoana koa ny mahatonga an'izany metsika nefa eo am-pandrasana mahita ny atiny ary dia tsy mitovy mihitsy ny fisainana avy amin'izay lalana zay ny azy lalana toratady nefa tsy zany akory ny atsika ary raha tehteny koa zany na resaka ao anatin'ny fivavahana zany satria tika moa anatin'ny setra kristiana mety eto Madagasikara raha mitenitsika hoe atsasaky ny firenena eto zany mihoatra ny kristianina fa raha tena diniana koa ny valopolo sy anjato eto a dia animiste zany hoe vavaka amin'ny fanahy ary reo kristianireo aza dia manao amin'le syncrétisme sady mandray any kristianina no animisme ka tokony jerena izay lafiny anankiray zay a ka ahoana ny fandraisany ao anatin'io a tsy mitovy zany a ny fijeriny ny tandrefana satria everiny fa niazy ihany ny marina ary io a ny mahasaro-piaro atsika hoe tsika koa nge na dia miaina ao anatin'ny zavaboary aza itsika ihany keo a dia manana ireo mpikaroka sy mpandalina scientifika zay mampivady amin'ireo ary zay tsy takatry ny vahiny zay efa nampifandren'izay resaka izay tamin'ny lafiny ara-panahy ihany ianao teo raha misenaly ianao moa zany talena aritra tao ministera misahana ny kolotsaina nandritra ny taona maromaro anisan'ny tale nanatrika ny alahamaty be ianao saika anao tsy dianao daholo ny doany rehetra teto amin'ny faritanina Antananarivo tany Mahajanga tany Toamasina ary tonga hatrany ampitan-dranomasina koa ary ianao tany La Réunion tsy zava-baovao aminao zany ny resaka fanahy ny fanahy eo ihany a fa eo ihany koa ny lafiny hoe fandraisantsika ny mpahitana ny mpimasy ny mpaminany ihany koa azonao omena fanazavana bebe kokoa ve momba an'izay raha mpifandraisina amin'ny toe-zava-misy amin'izao misaotra Valérie fa mariako aloha fa ny miteny eto a tsy le olona fiangonana fa le olona mpikaroka sy ilay mpampianatra na mpandalina zany ka ndraindray mantsy raha vao miresaka zany anao dia hoe zao fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetra ka ilaina ny fahafantarantsika zany talena aritra tao tokoa ary soa ihany aloha nanana ny finoko satria mifanerasera amin'ireo le olony fanahy sy zanadrano rehetrarehetra reo a mifanerasera mahita le zavatra teny sahirana be mihitsy ianao satria voan'ny drotany sy tampotampoka foana zay ianao a tena miozongozona ny finoanao raha tsy manana an'izay le finoana zay ka soa ihany ary alohan'ny atrehako amin'ireny a dia vavaka ary misy olona manana tsindrimandry mihitsy a misy mampiasa ny spiritisme mifanerasera tamin'ny piskidy a mifanerasera tamin'ny mpanandro a any mihoatra anao fotsiny a zany zao hoe ary zay na mitondra fivavahana aza mety voadona amin'ireny zavatra ireny satria misy kapitandro hoe ohatra hoe tany Ambatondrazaka zany amin'le hoe ambody mangany rajesera zay ny anarany zay io rehefa maty izy zany zao io le rajesera io a mpimasy io any hoe mpimasy zany no mbiasy misy hoe hasina zany dikany zany ary zay tsara ka fa nany hoe masy aza ny anarany an'ny ratsimamanga misy hasina nge zany misy masina ao anatin'izany tonga tao an-trano tao a dia zao ny teneny hoe enao niraisiny zany na fipetrahako ary dia fatao zao ny vitanao tak zany na ohatra fotiny zany atsika miany a mety misy andre laza-paty tsika androany andre misy olona hiteny maty zany ka raha vao ary ananiny izy a avy any atsimo izy mandeha makany avaratra dia tsara zay fa raha avaratra makany atsimo a dia atahorana vao tapitra ny teny izy nandondony zany dia misy olona hoe ka inona ny vaovao anao vao maty angerana hitanao eo izy zany avy hatrany dia tampotampoka teo no sahirana be hoe tena misy an'izany dia ohatra indray le rajesera miteny hoe ianao no mpivavaka inona nkaro anao ikaroka ny tadidy vava ao azy ny angano sy ny nana rehetra ty ianao mihitsy ny tena tokony ikaroko an'izany tsisy ahitana an'izany ianao misotranao dada ka izao ary izy mahay baiboly ve ianao hainao sokafy avy baiboly io dia inona hoa sokafy io izy ny anaranao
raha valitera ny anarana kely zao nalo de sokafy ary ozy malala toko ianao anatin'io andiny toko efatra zany anarana efatra ny litera de sokafy efatra toko faefatra andiny faefatra sam'izay de avetrany zany zao misy ezra misy mika misy jona rota ny sokafako ny rota toko faefatra andiny ny faefatra zao ny vakio ary de ay lazao amty olona manatika ao anao an'io fa navitra anao de avoty za navitra anao de azao fa tsisy olona navitra manoetra anao ianao avetra zany ve tsy andona de ay de ame tsofrano de eny izy de ohatrinona zany anomeko anao vakio ihany andiny faefatra vidio amty olona manatika anao ty de ohatrinona zanao telombendro hitanao zavatra tampotampoka tahaka zany mety avetrany ianao de efa mety sahirana ve ianao hoe ary mpaminantsy ny andreo avetrany de misy ny pisikity misy ny mpanandro ohatra mahafantatra amin'ny afiny izy jereny amin'ny tenanao fotsiny hatrany dia maromaro ireo zavatra nitako reo ary zany mampatonga an'ireo olona ny apôstôly sy ny namany rehetrarehetra misy zany reo zany ka misy zany eto Madagasikara saingy zao mantsy raha ohatra ka any ivelany no miteny de verina fa hoe ianona no miteny an'izay ohatra hoe mandeha makany Israel ianao de misy rabiny miteny any de tena miteny an'izao fa raha eto zany misy koa zany eto saingy zao hoe raha eto Madagasikara tsy atelin'ny olona ny zavatra teneniny fa raha vahiny no miteny eto raha vahiny no mahita eto de manome lanja ndray zay no tiako tenenao ary nanatrika an'ireny alamady be reny tokoa nanatrika an'ireny doandreo misy zavatra sasatsasany tsy takatra ny saina nefa dia maneho ry izy ohatra ny to hitako koa zany tiako tenenay ihany koa ain'ny arajerentsika amin'ny tenin'ny soatra masina zany raha zay miditra amin'ny hoe olon'ny fiangonana indray lazaina am'izay zavatra zay hoe ny ratsy keo ange na de voky nge mampiasa ny baiboly mahafantatra an'izany ko izy ataony an'izany zay zay zao fotsiny nefa amin'ny fikaroana tokotony azany tsy ilaina mihitsy ny fitsarana fa jerena amin'ny mahizy azy dia fantarina ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetra ny fanerasera tamin'izy ireo zany ianao nandritran'izay fanajajiana nataonao zay ankehitriny nefa mitrango zao toejavatra zao ary mahakasika atsika eto Madagasikara le izy ohatrany tsy de eny loatra nefa izy ireo ahoana ny fiaveran'ny ramosienaly an'izay le ataontsika hoe fahanginana satria ohatrany tsy de reo feo loatra izy ireo am'izao toejavatra mitrango zao kanefa vao tsy ela kory ary zay no nalaza be teto amintsika le vehivavy brésiliana iny hoe naminany ny amin'ny hoavin'ny Madagasikara sy ny fisandratan'ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo zao de ahoana ny fahitany ramosienaly an'izay hoe ohatrany tsy tantaratra izy ireo ohatrany tsy de eny loatra misy dirany amin'ny resaka kolotsaina sy ny fanavy amin'ny maha-malagasy sa tsy mahagaga nge mpaminany tsy masina tany na le mpaminany hoe raha miteny ianao miara-miaina amintsika eto nge na ohatra hoe na am-piangonana fotsiny taka misy olona manana ny maizy azy nge nefa tsy fantatry ny olona misy manana tezarany eo nefa tsy fantatry ny olona raha ny olona ny miteny de teny zao iny nefa olona mangina fotsiny izy ary eto amintsika de tena misy pahita misy olona voan'ny tsindrimandry manana tsindrimandry ary manana mihitsy ary misy azy ireny manam-pahaizana de marieko kely eto tam'za kotalehan'ny kolotsaina mifanerasera tamin'ny zangadrano ary tamin'ireny vanim-potoana natao reny zany no nananganana an'renylay fikambanan'ny mpitsabo reny ary natafiditra azy no ekeniny tao anatin'ny fanjakana teto ny ainga de lasa eran-tany hoe am'ireo tyle resaka mpitsabo ty zany ka misy tokoa izy ireny manana tsindrimandry fa tsy ampitenenina izy ary tsy mahazo sehatra araka ny teneniko taminao teo hoe iza ny tompon'ny fahefana iza ny tompon'ny hevitra moa eto ambonin'ny tany na fita tsy tafiditra hoe ary io koa moa nitsindrin'ny fivavahana kristianina ny pikaroko no mety mampiteny azy ary izy koa ohatra ny somary miaotra kely satria afaka miteny an'izany le zay fa tena misy eto ary misy toa za mahafantatra naminamy sy mahita ny takan'izany hoe efa tsy hoe tamin'ny zatale tao anatin'ny ministeran'ny kolotsaina no tranga indrindra ny fahamaizan'io rovion mbola tsy taleha tamin'izany fa taorina zay tena lasa talehan'ny rova da ny androko tokoa nanao an'io le andafy avaratra io zany taleha taony na vao tafatsangany io tamin'ny fotoana io de mariako mihitsy lazaiko anao vao miteny an'izany de efa misy minaminany tandreo fa izao directeur de société enina vao vita maty
vita io manjaka io andafy evaratra io misy lafiny anakay de misy aza miteny hoe tataka zao maindre anao miteny anao hoe zao mampitahotra anao fa de avy am'izay no andehananao an'le mitona ihany keo de takazany keo anaty roa zavatra tsara hoantatsika hoe talohan'ny mahay an'io rovonga hoe azo lazaina hoe misy toejavatra ihany zay totoa tsy fiampena olona roa na telo fotsiny mipetaka ao mpiambina tao zany ary na le mpiasa taondroany faefako tao aza dia irery izy ao anatin'le ohatra hoe manampisoa mamaky boky eo de rehefa mamaky boky eo masony mamaky boky eo mombanana valina tsy tahita teo le rana valina tany ala misy mandray tipy fotsiny eo anatiny eo de misy vahiny ho tonga avy anyvelany illustrerezation tena misy an'izany zavatra tsy apoziny zany ka tena misy tokoa hoe zavatra ary manakola zany izy sady tsy miteny misy mahafantatra izy ary ampafantarina ihany ary izy reny amin'ny lafiny anankiray hoe manana talenta miafina satria mifanakaiky amin'ny natiora izy ohatra zao le brésiliana tonga teto iny taka ny anatra hoe akaiky amin'ny natiora tonga eto de endro mitsindry mandry mihitsy hoe misy zavatra tsara misy zavatra masoandro misy manindry eto tena aveto le izy tam'za directeur tam'za directeur atao amin'ny culture atao patrimoine culturel dia avy any Nouvelle-Zélande tonga ty mangataka fahefana hoe hitsidika ny rova satria aony ivony eto iny raha milaza aminareo raha amitsika zany zao eran-tany de vazatany efatra ihany avaratra tsy mo atsinana fa eto amitsika misy hoe afony dimy zany ny vazatany eto amitsika andrabahoaka von'ny tany ohatra ary zay zavatra zay tsika tsy mahafantatra fa ny any velany ny mahita ary manovy hevitra ty ary tsy gaga raha ankehitriny ny am'ty resaka hoe misy zavatra ty na io artemisiala zay tsika rafikazo io aza izay am'leny hoe hafa mihitsy ny artemisia eto taka ny vanille misy tsirony kokoa ary eto Madagasikara amin'ny vinantany ny filazan'zay zany tena vinantany zany ary zay no tena mahasarobidy eto amitsika tsika tsy mahalala ny arena eto amitsika fa ny hafa ny mahita de mandeha makaty de lasan'le olona zany zero tsara nataon'le Jonara Tsimbazafy professeur Jonara Tsimbazafy ny hoe ny azy zany resaka momba ny varika sy ny namana tena mifandray aminy fa taka zany keo ny olona resaka le pahita sy namana fandray amin'ny zavaboary reo zavaboary reo no mampita amin'ny hevitra sy faminanina ary manana an'izany tsika malagasy ie satria manko mahatonga zay fanontaniana zay ohatra ny somary mampametra-panontaniana ihany le manitikitika ansain'ny olona ihany le faminanina maro isan-karazany le mipotra avy eo misy fifandrifinjavatra samihafa mifanesinesy de ohatra nipetraka ihany zay fanontaniana zay eto ampamaraparanana ny fanadihadiana hamsenaly de tonga ombavatsika foana rehefa miteny hoe masina ny tanindrazana ary miverina foana taty aoriana zay fomba fiteny zay eo ihany koa ny fomba fiteny hoe mananjiny ny tany inona ny tena hevitra finosiny reo teny anankiroa reo raha hoe mifantoka amin'izao toejavatra zao tsika ampifandraisina amin'ny kolotsaina mahamalagasy ny hasina moa de heviny anankiroa ny anankiray le hasina le sira zany hoe sira zay le fanasina zany amin'ny lafiny anankiray akoatran'le hazo maniry hoe hasina jero tsara fa raha misy rano azy zany taon'le fomba malagasy hoe maka rano tsy maintsy misy hazo hasina eo fa le hasina koa zany amin'ny lafiny anankiray de ery anaty azona manao zavatra hafa ambonimbony tokoa raha misy resaka fanahy moa de tena misy heviny be be tsy latsaky ny roapolo ny hevitra fanahy amin'ny teny malagasy fa le hasina io ery anaty le fo masina nanankizy mireo foa iny hoe foazana nge le hasina ao anatin'le zavatra reny le fo masina na resaka skidy aza avy amin'le fitanisana rehetra fangarongarona eo famoazana le hasina ao anatiny eo zany hoe misy le hasina zany ananany zay zavatra rehetra ary reny teny hoe masy tsy tongatonga foana koa nanaova professeur raha tsy mamanga hoe masy iny fa misy resaka ny mpimasy ny omby azy misy hasina dodolo eo anatiny io ary zany ino fa na professeur raha tsy mamanga azy dia fandray tamin'ireo fanahy ireo ary misy le hasina zay fa tsy tongatonga ho azy reny zavatra reny ary eo lafiny taka zany keo ny jiny
ao amin'ny firaketana ho ny jiny a dia avy amin'ny arabo hoe jina zany le jina tsy dzd zany a amin'ny arabo io a de misy hoe fanahy amroa zany hoe misy fanahy manimby ao anatiny eo tak zany zany ohatra hoa ny toerana masina takan'io rova io zany misy jininy io misy asina ao misy mipetaka ao ka tsy moramora io de tena azo lazaina hoe tsy azo anaovana kitoto ohatra fotsiny tamin'ny zatale ministera a tamin'izay taona hoe misy taranaky ny andrina hoe valao zay nanao an'ity fa tsy ao an'olona nanao de menazy ny marché akanjon'zay ny menazy ny marché mikarakaraky ny fasana io a tena miala tsy fa tao anatin'ny herinandro any izy piraharaha maty voan'ny loza zany tamin'izay fotoana hoe mampatehiteny anao hoe misy resaka jiny zany misy resaka jiny ary zay lafiny anankiray zay a no ataoko hoe tokony hotany tsy hoe tokony tsika matsindre hoe menimeny foana fa ny zavatra tsy takana ny saina hoe movy de tsy misy alao ihany no manaja an'ireny jiny alao amin'ny anaja an'ireny asina reny ao na tsara le fanontanianao tena entisa tsara le ny tena tiana apetraka zany hoe tiana hazavaina kely hoe ahoana tena famaritana n'izay le sy fandraisana n'izay le lafiny masina ny tanindrazana sy mampisy an'le fanasongadinana ny jiny ao anatin'ny fomba fisainana zany ya io aloha zany mila lalina be abedabe ny zavatra azo resahana teo fa nidikan'le izy zany zao de ny hoe manana ny hasiny a ny tanindrazana ary tsika olombelona ihany no manome hasina azy ataontsika hoe ao amin'ny hira katolika zany zao misy hoe manome hasina anao zay io zay mihiry zany manome hasina anao zay de efa masina izy nefa tsika ihany manome hasina fa raha zany maty hasina misy zany maty hasina ary misy ny velasana zany ka io araka ny finoana io misy masina amin'olona nefa tsy masina amin'olona ohatra zao ny misy mangalatra amin'ny fiangonana olona fiangonana masina aminao nefa tsy potipotehan'ilay hasina zany nefa na izany na tsy zany a manana ny hasina ary zay no mampatonga an'le amin'ny miaramila masina ny tanindrazana dikan'izany zany mena hasina mainana ny maha izy azy satria fa matitra amin'ny tena ary midakan'izany ihany koa Andriamanitra dia najanahary zany de efa manana ny hasina izy kanefa anjaratsika avy amin'ny alanany vavaka koa mampitombo hasina azy ary mampiely azy ary zay dikany hoe satria mipetraka fotsiny io fa ilay zay nahazo ny hasina mizara lay hasina ary zay zany karazan-drazana takany hoe mpampianatra de manana antso de takan'izany koa mpitsabo reny a manana antso ka tsy mpitsabo izy a tsy nitombo ny hasiny ary tsy mizara ny hasiny izy zay le masy zany hoe raha fehezina ve zany de hoe ny mampiavaka ny kolontsaina malagasy ny fanomezana hasina ny zavatra rehetra atao azo lazaina hoe zay tena azo lazaina an'izay misaotra andramsenaly nanaiky ny vahiny tamin'ity fandaharana tafasidinika ity andiany fahadimy misaotra antsika rehetra ihany koa manerana zao tontolo zao izay manaraka tsy tapaka ny pejy ny FJKM Ambohitantely ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray